iraisam-pirenena maneran-tany fankalazana ny andro vehivavy 20 marsa ity izay manatantara lavabe tolona lehibe nampizavana amin'ny ity fahazahoan'andro iray ho an'ny Zotoso ity etsika lehibe ny Zotoso tamin'androny ka tsy haitsika eto Madagasikara izay fikamana feno ny firenena mikambana ny tsy ankalaza izany ka dia tsy diso anjara tamin'izany zany ireo fikambanam-behivavy rehetra tao anivon'ny MMDH anisan'izany ny vondrom-pikambanana atao hoe Union des femmes leaders sy actives eto Madagasikara UFLAM mikarakara etsika lehibe miaraka amin'ny UNMDH sy ny JMDH zany izay mpiara-monina zany tamin'ity etsika ity izay nanamariana izany fiaraha-mientana samy vehivavy nisy ny fanentanana maro samihafa nisy ny etsika toy ny tokalo ny fanaovana théâtre sketch dimiridra ary koa ny kabary izay miendrika fanentanana izy ireny zany amin'izany fiarovana sy ny vehivavy zany. Eo amin'ilay miralenta aiza ho aiza zao ny any MMDH dia ny fandraisana anjara vehivavy dia zava-dehibe ka noho izay dia mijery akaiky ny fandraisana anjara ny vehivavy izy amin'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ity androany ary koa nefany dia tsy maintsy mampanjaka ihany koa ny miralenta na fitovian'izolo ny lahy sy ny vavy eto Madagasikara izany hoe sady mijery an'izay toeran'ny vehivavy izay no koa miezaka ny mampanjaka ny miralenta zany satria dia zava-dehibe ny fiara-miasan'ny lahy sy ny vavy andronay androany vehivavy nefa koa tsy afaka hiasa reny ny vehivavy fa nataon'Andriamanitra hiara-hiasa nataon'Andriamanitra hivady ho zanaka reny ray izany hoe efa izay no nanaovana ny olombelona rehetra ka dia ny lahy sy ny vavy miara-mitantana zany miara-misalahy zava-dehibe tokoa ho an'ny vondrona nasionaly miara-soa.